Ampitiavana ambe indray no aloranay ny mety toetry ny andro amin'izao takarivany alatsinainy izao miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy. Raha tamin'ny herinandro lasa teo iny dia tany amin'ny faritry Vakinakaratra tany marimarina kokoa tao Antsirabe raha araka ny refy azonay ny maripana ambany indrindra 2 degré Celsius tamin'ny fahasivy amby roapolo ny volana Jona lasa teo iny. Herinandro vaovao indray izao no mikadiny, mety anahoana ary ty herinandro ity? Saika mangatsika foana satria tsika ao anaty ririnina fa any amin'ny alarobia alakamisy any dia miamatanjaka indray ilay aly izay vao maika zany miamangatsika ny andro. Raha ny mandravitra ny toetry ny androntsika aloha ny anio dia aly izay no mandravitra ny toetry ny andro dia hitanareo ity rahona ity. Io rahona manifinify io dia mitondra orana any amin'iny tapany avaratra atsinanana nositsika iny hatraty amin'ny atsimo atsinanana rehetra ty ary ny akabeny eto amin'ny afoatany mandraona ny andro fa ny ilany andrefan'ny nositsika dia saika ifandimban-drahona sy ny masoandro. Aka fanadinana ny zanakitsika rapitso dia any amin'iny tapany avaratra atsinanana nositsika iny dia ampitondra elo zareo sady ataovy mafana tsara fa anorana malefaka ny andro any amin'iny hatraty analanjorofo aty dia aty amin'ny ilany atsimo atsinanana ihany koa. Eto amin'ny faritry ny afoatany eo teo hoe mandraona ny andro ary ny ilany andrefan'ny nositsika dia saika ifandimban-drahona sy ny masoandro mandra-pahariva ny andro. Dia toy izay ihany koa ny amin'ny ilany atsinanana iny dia hoavy foana ny orana mandra-pahariva ny andro ny eto amin'ny faritry ny afoatany dia maloka foana kosa nefa ny andro. Ny vinavina ho an'ny maripana ambany indrindra dia 9 degré Celsius ny amin'iny faritry Vakinakaratra iny hatrany ary manodidina ny 9 hatramin'ny 9.20 degré Celsius ny ambany indrindra ho an'ireo faritra sisa. Raha ny vinavina ho ambony indrindra indray dia manodidina ny 2.30 degré Celsius ny eto amin'ny faritry ny afoatany manodidina 9.20 hatramin'ny 2.20 degré Celsius misy ihany koa moa ilay maloka foana ny andro dia saika mangatsiatsika mahafinaritra foana zany mandra-pahariva ny andro ny eto amin'ny faritry ny afoatany. Raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara ary ianao dia ny any Milan, Paris, Johannesburg dia ifandimban-drahona sy ny masoandro andraona ny lanitry Europia ary anorana tandrifin-drahona mety araikotroka ny any Bangkok any. Ho an'ireo nosy mandinina antsika dia saika mitovitovy amintsika eto Madagasikara ifandimban-drahona sy ny masoandro ny any Seychelles, Comores ary Saint-Denis fa andraona ny lanitry Port-Louis. Dia ankasitranay ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mirary fahombiazana sy faherezana ho amin'ny mpaka fanadinana rehetra dia mametraka ny veloma mandrafitafandray tompoko.